ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity anio ity ravana dia arak'izay hitantsika eo Mpitsara 2:1-5. Mpitsara 2:1-5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ilay anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokima dia nanao hoe: nitondra anareo niakatra avy tany Egipta ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo omena azy. Ka hoy izao: tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay. Koa aza manao fanekena amin'ny tompon-tany ianareo, fa ravao ny altarany, kanefa tsy nihaino feoko ianareo. Koa inona moa izao nataonareo izao? Fa hoy izao indray: tsy handroaka azy eo anoloanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny andriamaniny. Ary noho nyteny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehovah, dia nanandratra ny feon'ny vahoaka ka nitomany, ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima, ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehovah. Arak'izany ry havana dia ninisehon'ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Israely teo Bokima. Izany moa no mamitina ity ampahatsoratra masina izay niraisintsika ity, ary misy reto fahamarinana roa reto indray no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto ravana dia izao hoe: ho tonga fandrika sy tsilo ho an'ny Israely ny tompon-tany, satria tsy noroahany. Hoy ny anjelin'i Jehovah: ho tonga fandrika sy tsilo ho an'ny Israely ny tompon-tany, satria tsy noroahany. Hoy ny anjelin'i Jehovah. Hitantsika izany amin'ny 1:1-7. Eto tsika dia mahita fa niseho tamin'ny zanak'Israely Jehovah, anjely moa ny anambarany azy eto. Ary ny afatra dia tsotra. Nambaran'Andriamanitra tamin'izy ireo hoe: izaho nahavita ny andraikitro sy ny adidiko taminareo, satria efa nanao fianianana sy fanekena tamin'ny razanareo fa hanomeanareo an'ity tany ity, dia nitondra anareo niala avy tany Egipta, ary dia napiditra anareo tokoa eto amin'ity tany ity. Fa ny zava-misy dia izao: efa nambara ianareo hoe roay ireo tompon-tanyreo, ravao ny altaran'ireo, aza manao fanekena amin'ireo nareo, kanefa tsy mbola nataonareo ihany. Ino izao zavatra ataonareo izao ozy izy? Nahoana ianareo ny tsy mandroaka an'ireo olonareo? Nahoana ianareo ny tsy mandroaka azy? Ho hitanareo tsara ozy fa izao ho lasa tsilo sy ho fandrika ho aminareo ireo tompon-tanyreo. Ho lasa tsilo sy ho fandrika ho aminareo ireo olonareo ozy izy. Raha fajerevanao ny soratra masina any amin'ny Deuteronomie 7:1-5 dia efa nambara mazava marina tamin'ny zanak'Israely tokoa ry havana ny amin'izay tokony ho ataony rehefa tafiditra ao amin'ny tany Kanana izy. Andena vakitsika mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany: ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay efa hidiranao holovana, ary firenena maro no voarokany hiala eo anoloanao, dia ny Etita, ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita ary ny Evita sy ny Jebosita, dia firenena 7 izay lehibe sy mahery no ianao. Ary rehefa voatolotra Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ireny ka resinao, dia aringano mihitsy izy, aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy, aza manambady anaka aminy. Ny zanaka ho vavy tsy homena ho vadiny zanany lahy, ary ny zanany vavy tsy ho alainao ho vadiny zanaka ho lahy, fa ampiala ny zanaka ho lahy amin'ny fanarahana izy, mba hanompony Andriamanikafa, dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ka handingana anao vetivety izy. Fa izao kosa no ataovinao aminy: ny altarany ho ravanao, ny tsangam-patsampiny ho vakivakianao, ny asiarahany ho kapainao, ary ny sary zavatra voasikotra ho doranao amin'ny afo. Izany no toromarika izay nomenany zanak'Israely mialohan'ny nidirany tao amin'ny tany Kanana, ary Mosesy ny nanambarany izany tamin'izy ireo. Rehefa tafiditra nefa izy dia ohatry ny adinony ilay izy. Rehefa jerevantsika ny Mpitsara 1 dia miresaka ny hoe rehefa maty Josoa dia hiditra amin'izay zany ny zanak'Israely, samy naka ny zaran-taniny amin'izay zany ireo ilay foko 12 satria efa voazarazara tsara hoe eto ny zaran-tany ho an'i Joda, eto ny ho an'i Benjamina, eto ny an'izao, eto ny izao, dia tonga dia hoe ndao ara samy maka, dia ambaranao hoe Joda ny nandeha niditra voalohany. Dia zavatra mampalahelo dia izao: rehefa niditra izy rehetra dia asa moa na inona ny nahazo azy, fa dia
nanao fifanarahana tamin'ilay tompon-tany izy, tsy nandroaka an'ilay tompon-tany izy. Miverina foana zany teny zany amin'ny toko voalohany io hoe tsy nandroaka ny mponina tany, tsy nandroaka ny mponina tany ianina rehefa niditra tao. Niditra koa ianina ka naka ny tany nizara tany dia zao tsy nandroaka ny mponina tao anefany izy. Dia ohatran'izay izy. Ny altara sy ny sampin'ireo tsy noravana fa dia ohatrany hoe avela eo ihany aloha fa sao dia manahirana hoe sao dia mampalahelo reto olona reto. Tsy hay moa fa mety ho izany angambany. Ary izay natokana aza mamindra fo aminy akory nareo ozy izy aza asianareo sentiment mihitsy ny dikan'izany fa tonga dia aringano tsy izay nefa ny zavatra aseho ka dia izay no antony ity fisehoany Jehovah tamin'ny zanak'Israely rehetra ity ka nanambarany ny alahelony hoe zany tena nahavitany adidiko hoe nahavitany andraikitro aho, nahavitany tondra anareo eto mihitsy aho zao fa dia zao tsy niaino anareo, tsy narahanareo izay rehetra nambarako, tsy narahanareo ka dia zao ho tonga fandrika sy tsilo anareo reo olona reo. Nidikany hoe fandrika dia zao hamotika ireo ihany no hamotika anareo arak'ilay fomba fitenin'ny malagasy hoe mamono biby tsy mahafatika itoeran'ny rambony. Ny tsilo dia zao zavatra marary eo amin'ny tehezanareo izy izy. Tanareo reo ohatrany hoe manevika reny ohatrohatran'izay zany lasa tena harary amin'ireo nareo izy izy, harary amin'ireo. Dia ambara eto zany ho hitanareo izy Jehovah fa atanjaka be reo fahavalonareo reo, atanjaka be reo fahavalonareo reo ary tsindroanareo izy ka dia ho lasa problema ho anareo ny fisiny, ho sahirana ianareo manomboka zao satria tsy nihaino ny teniko ianareo ary dia ho hitanareo zany fa ho anarin'ny fiaina ianareo, ho anarin'ny fiaina ianareo, ny fiainana no nananatra anareo satria efa nananatra anareo ao Jehovah zany fa tsy nihaino ianareo. Zany ny zava-hitantsika eto ry havana. Inona ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Hatramin'izao koa ry havana dia mbola toy izany ihany ny zava-misy. Raha vao tsy mahaitsika fa mbola manao fifanarahana na mbola tsy tena tapa-kevitra tsara manoloana ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa tonga fandrika sy tsilo atsika indray ny toe-javatra samy hafa eo amin'ny fiainantsika. Ohatra fotsiny izao ny resaka fanompoan-tsampy zany. Zavatra tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra anie zany. Raha vao ny fanompoan-tsampy, raha vao mihitsy ho sisa Andriamanitra aza vela tonono aminareo akory miverina indray amin'izao ny karazana fomba samy hafa izay mitady hitondra ny olona ho an'ny fanompoan-tsampy dia afenina ao ambadika ny ka kolotsaina ka reny ny mahamalagasy atsika ka reny ny nahatoy izao atsika ka reny ny mampiavaka atsika reny amin'izao toizao dia na ny mpanompon'Andriamanitra ary lasa ohatrany hoe manaiky an'izany zavatra zany dia miraharaha fampiraharaha amin'izany dia miaraka ao lasa misy firaisanao nefany zavatra tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy zany ary dia mampitandrin'Andriamanitra fa rehefa tsy ho ravanareo izy dia ho tonga fandrika ho anareo reo, ho tonga fandrika ho anareo reo ary maro be ny zavatra ho toy izany ho fiainantsika amin'izao fotoan'izao zao dia hoe efa tenenina ny olona hoe aza mikambana, aza manambady amina olona tsy mino na olona tsy mivavaka, olona manompo sampy fa ho sahirana eo anao rehefa hitondra anao hiala amin'ny Jehovah ne izy rehefa avy eo hoe hampatonga anao hiala amin'Andriamanitra izy. Mbola misisika ihany ny olona, mbola misisika ihany ny olona hoe mananka fitiavana io ka izao dia lasa misy sentiment be dia be dia rehefa avy eo amin'izay vaky loha amin'izay, sahirana amin'izay. Zay le ataoko hoe lasa manevika mihitsy, lasa mitondra areti-po mihitsy ny sasany satria nahoana efa nambara tany am-piantohana hoe tsy mety io, mbola hisisifana ihany. Dia tahaka an'izany koa ny efa ambara foana hoe rehefa mitady asa na rehefa misy zavatra atao aza mba manakolokolo zany fa raha hoe asa ho atao ve fanendrena ve dia asiana fanaovana kolikoly tsy etene zany aza manao an'izany fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny kolikoly fa mahajamba ny masony mahiratra, tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Mbola manao kolikoly ihany ny olona sasany satria maika mahita eo tafiditra amin'ilay fianarana, mahita azo an'ilay posta rehefa veo amin'izay lasa eta mavesatra, lasa fandrika ho azy ny sasany moa ila ho faty mihitsy satria manao kolikoly loatra azahoana plasy rehefa tonga tany ny pozen'ny olona, ny vonon'ny olona amin'izay rehefa tonga tany naika nanaraka ambanin'ny aina mihitsy satria any amin'ilay zavatra tsy tahin'Andriamanitra anao sy tsy nanirahan'Andriamanitra anao no andehananao ka. Dia izay le ambara eto hoe
lasa fandrika le izy raha efa zavatra efa mazava tsara hoe aza manao an'izany mbola ataon'ny olona ihany ary moa tsy zany fe efa ambara hoe rehefa manambady dia mila amiray aman-dreninao satria izany ny ambaran'ny soratra masina ary noho izany lehilahy sy dia andaony ray sindrenika hikambana any amin'ny vadiny tsy mandao ihany ny sasany fa entin'ny fihetsem-po ka le ray aman-dreninay any somary mampalahelo izy ny toy izao aleo izay miaraka eto ihany le manofatrano lafo be sy ny toy izany dia izay zavatra fomba fijerintsika izay foana izay le manimba ny fiainantsika satria manimba ny fanatanterahανtsika ny sitrapon'Andriamanitra zany dia rehefa avy eo amin'izay lasa fandrika le izy manimba sy mamotika le izy rehefa avy eo anio ry havana dia hiteny amintsika hoe mitandrema dinio tsara ny fiainanao inona ny ambarany tenin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao dia arao fotsiny izay ambarany tenin'Andriamanitra fa manjary lasa mitondra ozona sy loza eo amin'ny fiainantsika isika vokatry ny tsy fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary raha miresatsika fahotana ny fakapanahy ambarany tenin'Andriamanitra mandosira ozy ny filan'ny tanora fanahy mandosira ny fitsangatsangana amin'izao fotoana izao ny olona mbola mifampiraharaha ihany izy izay sy ny olona niaraka tamiko taloha mbola mifampiraharaha tsara mbola miaraka foana mbola miara-miasa tsy maninona zany fa zao ho lasa fandrika ho anao io rehefa avy eo ho lasa fandrika ho anao io dia tahaka izany ko efa vadin'olona nefa fantatrao fa manadalanao le olona dia nefa ianao mbola ohatrany mbola tsy mahasatena tonga dia hoe mandositra miala fa mbola eo ihany aloha dia mbola mifampiraharaha eo dia mbola miaraka mandeha miaraka amin'ny etsy miaraka mandeha fandrika ho anao le satria lasa latsa-pity amin'izay ianao rehefa avy eo tafa latsa-pity amin'izay ianao rehefa avy eo nefa le olona vadin'olona le izy dia zavatra tahaka an'izany no anambaran'Andriamanitra azy eto fa zavatra mitovitovy amin'izany ihany manko no iainantsika omeo lalana ny fahatezerana aza mitahiry lolompo ianao fa tsy mety any io ho simba amin'io ianao mamitsaka eo ambaravaranao ny ratsy dia ianao ny tokony hife azy lasa ianao indray no voafehany izany ny ambaran'Andriamanitra tamin'ny Kaina nefa dia tsy nomeny lalana le fahatezerana fa za alaheloko iny za tsy mamela niny za toy izao lasa fandrika ho anao io ry havana lasa fandrika sy ho tonga tsilo arary ao aminao io zavatra io raha tsy mibebaka ianao raha tsy miala amin'izany ianao dia tena hoe ho sahirana ihany koa rehefa avy eo ary izany no hitomana antsika amin'ity anio ity tsy mety ny alatra fantatrao mazava tsara tsy mety eny io mangalatra jirony jirama io tsy mety io nefa dia mboly ny osany ka le izy sahirana be zay aiza ny ahavoaloavanay ny vidiny jiro raha izao no alohanay sy ny toy izany dia lasa mifampiraharaha amin'ny ratsy eo tsika mandefitra amin'ny ratsy mandefitra amin'ny faharatsiana samihafa nefa dia mazava tsara ny didin'Andriamanitra izay fantatrao miarihary tokoa dia lasa tonga tsilo indriavana lasa tonga fandrika indriavana ary izany ny tian'Andriamanitra ho fantatsika eto amin'ity anio ity mitaona antsika ry havana amin'ity anio ity mba handiny tena inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra inona no ataonao satria izaho mihitsy ilay fanontaniana inona izao ataonareo izao sisy inona izao ataonao izao tonga aminao koa ny tompo androany manontany ianao inona izao ataonao izao ve no nitondrako anao izao ve ny sasarako namonjeko anao izao ve no nanomezako ny zavatra rehetrarehetra ho anao dia tena angatao mihitsy ny fanahin'Andriamanitra hanafiery anao hahafahanao tena manao ny sitrapon'Andriamanitra fa ho sahirantsika raha vao tsy mibebaka ary izany mihitsy ny fahamarinana faharoa nitomany ny zanak'Israely ary nanao fanatitra rehefa nandre ny loza izay nambaran'ilay anjelin'i Jehova nitomany ny zanak'Israely ary nanao fanatitra rehefa nahare ny loza izay nambaran'ilay anjelin'i Jehova hitantsika izany hoe andininy fahaefatra sy ny fahadimy ary noho nyteny zany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehova dia nanandratra ny feon'ny vahoaka ka nitomany ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima ary namono zavatra teo izy hatao fanatitra ho an'i Jehova eto dia hitantsika ravana fa rehefa nandrehan'izany ny zanak'Israely rehetra resy lahatra izy ireo tena Andriamanitra ity miteny ity tsapana ny fahadosony resy lahatra izy fa tsy mety ny nataony dia nitomany ny vahoaka nanandratra ny feoany dia nitomany migogogo nitomany teo ny olona hoe tena diso sika tena marina zany tsaroantsika marina le teny izay nambaran'Andriamanitra satria na alahelo na vesatra be tamin'izy ireo ny fahenona hoe tsy ho alako izy
tsy ho alako eo anatrehanareo reo ozy izy, tsy androka azy eo anoloanao ao izy izy, fa de zao satria ianao rehefa mifampiraharaha taminy de za koa zany tsy androka ao izy fa avelako eo, de ho hitanao tsara fa ataoko tsilo marary aminao reo izy. Ka ianao tsy nandroka ka de za koa zany tsy analako ianao ara mbola miazona azy ko za androka azy, otrotran'izay zany le izy. De tena navesatra be tamin'ny zanak'Israely zany. Hoe ay ve zany de tena hiara ena amreto ve zany tsika ve zany de tena hoe tsoroahan'Andriamanitra zany reto fahavalontsika reto fa de eto de ara-onina amin'ny fahavalo eto ve zany tsika nidika ny sotro zany. Otrotran'izay zany le izy nefa de zay moa ny zavatra nataondry zareo. De nitomany ny zanak'Israely ary de nanao fanatitra izy. Nanao fanatitra ho an'i Jehova. Ny zavatra tsy hita eto aloha zany zao de hoe inona ny mba réaction andry zareo. Hoe zavatra tena mivaingana nataony zany. Fa de fibebahana aloha zany no hita eto a, fitomanizana no hita eto a, fa tsisy mihitsy eto hoe fandraisana andraikitra. Hoe ndao ary, ndao zany a, tonga de tsika rehetrarehetra nandreny feo teo a, andao tsika zany tonga de mandroka an'izy rehetrarehetra, manonitra zay rehetra tsy vitantsika hatramin'izay, tonga de zao zany de fa andao a tapahana daholo zay fifanarahana rehetra natao tamin'ireo a, de tonga de mandroka azy rehetrarehetra tsika amin'ny fomba rehetrarehetra. Tsy izay ny zavatra hita fa de hoe nibebaka de nitomany de nanao fanatitra sy ny toy izany. Zay no hitantsika eto ary Andriamanitra raha teo koa de tsy nisy toyany hoe de iny Andriamanitra fa niteny eny ary fa no zay fibebahana reo zay de ho tsoahako indray zany, ho alefako indray zany reo. Fa rehefa jerevanao ny toyany tantara de tena sahirana ny zanak'Israely nandritra ny 300 taona ny vanim-potoana mpitsara, nandritra izany 300 taona izany reo no sahirana nandroka an'ireo olona reo tao anatin'io tany io. Inona ravana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany. Tena zava-dehibe ravana ny fibebahana rehefa tsapanao ny fahadisoanao. Zava-dehibe ny fifonana, ny fanatonana an'Andriamanitra. Fa nefany tsy ampy izany. Ny tena fibebahana marina de tena avy any anatin'ny fonony olona ary voakany amin'ny vavany ary ampiariny amin'ny atao. Ka hitantsika tamin'ny tantaran'ny Ninive zao fa rehefa nambara ny loza, ho avy ny loza afaka 7 andro de oravanty tanàny ity, nibebaka ny olona ary niova tamin'ny lalan-dratsiny, niala tamin'ny faharatsiny. Zany ny ambaran'ny voasoratra ny bokin'ny Jona. Nisy action mihitsy hitanao nataon'le olona zany tao nanehoany an'izay fibebahana zay fa tsy hoe ranomaso fotsiny natao hoe fibebahana, tsy ranomaso fotsiny natao hoe fibebahana. Fa tena misy fahavononana mihitsy tsy takiana ary averiko ihany hoe ilay fibebahana dia zao avy any anatin'ny fo avoaka amin'ny vava ampiarina amin'ny atao. Ary zany no hitantsika tamin'ny tantaran'ny Ninive. Ka zany koa no hitariana antsika amin'ity anio ity. Raha resy lahatra ianao amin'ity anio ity fa misy tsy mety nambaran'Andriamanitra taminao zany, zay lasa fandrika anao dia fotoana zany zao andraisanao fanapa-kevitra hoe inona ary zany no tokony ataoko manoloana an'izany. Fa tsy mibebaka fotsiny ihany. Dia nefany mbola eo ihany. Raha ohatra zany zao ka hoe manao tokantrano imaso ianao, toy izay hoe tsy mety zany fa olona mbola tsy vadinao io, mbola tsy azonao iarahana mipetraka anaovana fomba mivady toy io. Dia ny dikan'izay zany, raha tena mibebaka ianao, dia zao mandray décision mihitsy ianao amin'ity anio ity zany dia tonga dia efa miantso anazy ianao dia ozy ianao hoe za aloha dia zao tapaka nevitro fa tsy mety tsony ty fiarahantsika ity fa aleotsika aloha mijanonao mpifankaty tsotra fotsiny fa tena tsy mety fa tsy maintsy mitady trano rapitso dia rapitso ihany. Eo no ahitana le tena hoe fahavonona ny olona hiala amin'ny raha tsy ataony tokoa. Ary rehefa mijery anao any amin'ny bokin'ny Ezra dia tena mahita anao fa tena rehefa nibebaka ny vahoaka, rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana, satria hoe fa ahoana ty tsika manambady olona jentilisa be dia be ty dia inona ny zavatra nataondry zareo? Nanao divorce fao be, ny saram-panambadiana daholo zay rehetrarehetra tsy nanambady Israelita. Zany misy an'izany anatin'ny Baiboly ao mahavariana mihitsy. Ary tamin'izany tena hoe ariana daholo zay vady, nafiry ny zanaka dia ariana daholo dia nibebaka io, tena zava-dehibe teo anatrehan'Andriamanitra. Satria tena misy fahavononana mihitsy ao anatin'ny olona ao hiala amin'ny faharatsiana. Raha ohatra ianao ka hoe mahatsiaro hoe tsy mety anie ilay fahatezerana, raha mibebaka ianao amin'ity anio ity ka hanome lalana an'io fahatezerana io, ny dikan'izay mila mifamela zany. Mila mananto ianao dia vonona ianao hifamela amin'ilay olona amin'izay. Dia tahaka ilay zanak'adala mihitsy
rehefa nibebaka ilay zanakadala dia tsy hoe nitomany fotsiny tany anaty trano kisoa tany dia tao dia nitomany tao anatin'ny trano kisoa dia nefa tsy mety mialo anaty trano kisoa ao fa ao ihany fa nitomany eo fotsiny. Tsy izay mihitsy fa rehefa nitomany izy dia na tsy aro izy hoe tena tsy mety fa lasa lalina loatra amin'ny fiainako izany dia niverina nakany amin'Andriamanitra izy, nanao dingana izy, niala tamin'ilay toerana izay nisy azy teo. Ary izany mihitsy raha avy na nitaomana antsika amin'ny tian'io ity. Ilay zavatra be dehibe izay nitenenina teo, raha olona mangalatra jirony jirama ianao dia tonga dia efa tapahanao dia mividy labozia ianao dia tsy maintsy ataonao izay fomba rehetrarehetra hampidiranao ny jiro. Dia izay fotsiny. Izay koa ny tena fibebahana izay. Raha misy olona izany tafitanao hoe tia manadalana ary tena mety ho fandrika ho anany fiarahako amin'ity satria fahitako mihitsy ny intention fa ny hanodikodina ny saiko hiaraka aminy dia tonga dia tapahanao tsotro izao ny fifandraisana aminy satria mila mitandrina isika, mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Raha misy zavatra ka fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, ohatra anao mariazy ianao, efa nangataka tamin'ny tompo ianao mba homeny vady ary tena nomeny, nataona neny andraikiny nomeny vady ianao, rehefa iroso amin'izay nefa ianareo io indray ianao fa drokodrokin'olona hoe tena ohatrany tsy mety raha tsy mijery andro. Tonga ianao dia mandray fanapa-kevitra hoe tsy asiana mijery andro izany io fa izay anatrika manatrika, izay tsy anatrika dia tsy manatrika. Fa tsy asiana mijery andro izany io. Zany ilay fanapa-kevitra fa tsy hoe mibebaka fotsiny dia ny ranomasy no atao be dehibe, fa tena mila fandraisana fanapa-kevitra ilay izy. Mila fandraisana fanapa-kevitra ilay izy. Ary be dehibe mihitsy ny fanapa-kevitra mila raisitsika amin'ity an'io ity ry havana. Eo amin'ny fiainantsika. Anehoantsika fa tena vonina anaraka an'Andriamanitra isika. Ny fanontaniana mipetraka amiko kosa aminao dia izao, vonina ve ianao hiala amin'ny ratsy, hibebaka marina, hitady an'Andriamanitra sy hanao ny sitrapony, hanonotra ny lasa tahaka ny Zakaiosy. Rehefa nibebaka izy dia tsy hoe nibebaka tsy na avoaka ny daholo ny volany, tena nanonotra izy, nanonotra izy. Ary izany koa ry havana ny takian'Andriamanitra amintsika amin'ity an'io ity. Fibebahana marina, dia ilay fibebahana miaraka amin'ny asa marina, ny finoana fa maty ny finoana raha tsy misy asa. Mitaonanao aho mba tena hanova ny fiainanao, hitondra ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra ka hoe ity tompo ilay tsy mety, hivonina hiala, vonina hanova famindra. Fa izao mangatah hery avy amin'Andriamanitra satria mavesatra io ary mafy io hanova zavatra be dehibe eo amin'ny fiainana izany, mavesatra izany. Fa rehefa tena vonina ianao ka tena manaiky mombanao ny tompo, ary ho hitanao fa hanehoan'ny heriny ianao satria eo vao tena miseho amin'izay ilay famindrapon'Andriamanitra. Ary angamba iza moa ny mahalala, mety izany ve ny nahatonga an'Andriamanitra tsy namaly teto? Tsy fantatra moa fa tsy nisy valiny avy amin'Andriamanitra izany hoe eny ara fa dia niraisiko ny fifonanareo. Ny fifonanareo ravina dia oko fantatsika fa raisin'Andriamanitra foana rehefa mibebaka ny olona. Mamela heloka foana izy amin'ny fotoana rehetrarehetra izay hibebahantsika sy hanatonantsika azy. Fa ny vokatry ny fahotana izay nataontsika kosa dia iny ny angatahana famindrapo aminy. Fa iny tsy voatery tonga dia voafafa koa iny, fa mety misy zavatra ho zakainao ihany ao. Ary mety misy koa rehefa tonga dia hoe ny fafan'Andriamanitra mihitsiny ohatrany hoe Ninive zao ny fafany tanteraka mihitsy ny loza rehetra izay saika atao aminy. Fa iny dia angatahantsika famindrapo amin'Andriamanitra iny. Fa tsy midika koatra izany hoe rehefa mibebaka dia tonga dia tsy azon'Andriamanitra ataona inona inona intsony mihitsy izany, fa vita izany izay aloha iny dia efa nibebahako iny dia efa tsy voakasika intsony ahako ny amin'iny, fa mety misy ihany indraindray araka ilay tenin'Andriamanitra hoe ho anarako araka ny antoniny ihany izy, fa tsy avelako fotsiny amin'izao izy mba hahatonga azy atsiaro tena sy tsy hahatonga anazy hoe anararoatra hoe aiky mamela heloko Andriamanitra dia tonga dia samy vita io, dia tsy maintsy asian'Andriamanitra ihany ny zavatra kely samy hafa toy izany eo amin'ny fiainantsika. Fa ny tena lehibe indrindra dia fanentin'i Jesosy teo ambony azy fijaliana daholo, ny valo-keloka ao antsika. Raha fitinina izay rehetra nambara teo ravina dia izao, voalohany ho tonga fandrika sy tsilo an'ny Israely ny tompo-tany satria tsy noroahany ho ny anjelin'i Jehova. Tandrema hoe aza mifampiraraha amin'ny Satana izany, aza mifampiraraha amin'ny ota rehefa zavatra fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka tsano, aza mifampiraraha amin'izany ianao fa arary amin'io ianao, ompitehany io ianao, hifitoerany io ianao. Ary ny farany nitomany ny zanak'Israely ary nanao fanatitra rehefa nahare ny loza izay nambaran'ilay anjelin'i Jehova. Ianao koa ry havana mety aiza hibebaka ka ilay tena fibebahana marina mihitsy no takiana amintsika, dia ny fitondrana ny fanatitra dia nina ho fa tsy ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Ao anie no fialofanao antsika, ao ny ahafahantsika mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ary amarino izany fibebahanao izany, amarino amin'ny ataonao izany, fa aza ajanona hoe
ranomasolatsaka fotsiny. Dia mahereza ry havana ny tompo ny hitarika antsika, hanome antsika ny fanahany ahafahantsika mandeha sy manao araka ny sitrapony. Ho an'Andriamanitra ry iran'ny voninahitra. Amen.